Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tian'io tiravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:4, andininy 2:40 ka hatramin'ny 5:20. Asan'ny apôstôly toko 4:4, andininy 2:40 ka hatramin'ny 5:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny hitany vahoaka betsaka izay zavatra nataon'ny Paoly, dia nanandratra ny feoany ka nanao tamin'ny fiteny Liakônia hoe: efa nidina nakaty amintsika ny Andriamanitra naka ny endrik'olona. Ary ny anaran'ny Barnabas nataony hoe Jopitera, ary Paoly kosa Merkiory, satria izy no mpitarika ny teny nalahatra. Ary mpisoron'ilay Jopitera teo anoloan'ny tanàna mba ny vahoaka dia nitondra omby lahy sy voninkazo atao fiaingona ho eo am-bavahady ka nikasa hanao fanatitra. Fa noho nahare izany Paoly sy noho nahare izany ny apôstôly dia Barnabas sy Paoly dia nandritra ny fitafiana izy ka nitsarapaka nakeo afovoan'ny olona, sady niantso nanao hoe: raha ondrina, ahoana nanaovanareo izao? Olona tahaka anareo ihany izahay, ary mitory ny filazantsara aminareo mba hialanareo amin'izao zava-poana izao hanatona an'Andriamanitra velona, izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba n'izay rehetra ao anatiny, izay namela ny firenena rehetra andeha amin'ny lalany tiany ale tamin'ny andro sisa, tamin'ny andro lasa, kanefa tsy namela ny tena nitsianana vavolombelona izy, fa nanao soa izy, napilatsaka ny ranonorana avy tamin'ny lanitra ho anareo, sady nanome taonjina ka nahavoky ny fonareo amin'ny hanina sy ny fifaliana. Nefa na dia nilazany azy izy dia saika tsy nahasakana ny olona tsy hamono fanatitra atao fanatitra aminy. Amen. Araka izany ravana dia ny fitoriana ny ten'Andriamanitra izay nataon'ny Paoly sy Barnabas tany Listra no hitantsika azo amin'ny tenana izoam-pahatsoratra masina izay noraisintsika teto izao. Ary ndeo raisintsika manokana ilay andininy 5:20 izay averiko vakina manao hoe: raha ondrina, ahoana no anaovanareo izao? Olona tahaka anareo ihany izahay, ary mitory ny filazantsara aminareo mba hialanareo amin'izao zava-poana izao hanantona an'Andriamanitra velona izay nanao lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny. Dao averintsika ihany andininy 5:20 manao hoe: raha ondrina, ahoana no anaovanareo izao? Olona tahaka anareo ihany izahay, ary mitory ny filazantsara aminareo mba hialanareo amin'izao zava-poana izao hanatona an'Andriamanitra velona izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny. Famarinana telo ry havana no ndeo raisintsika avy amin'izao andininy izay notsongaina manokana izao. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe: ahoana nanaovanareo izao? Hoy Paoly sy Barnabasy tamin'ny olona tao Listra izay nikasa nao sorona ho azy ireo. Ahoana no anaovanareo izao? Hoy Paoly sy Barnabasy tamin'ny olona tao Listra izay nikasa hanao sorona ho azy. Hitantsika amin'izany amin'ny tapany voalohany tamin'ilay andininy 5:20 teo: raha ondrina, ahoana no anaovanareo izao? Eto ravana dia hitantsika fa nandeha nitory tany amin'ny toerana tsy hoe Listra io i Paoly sy Barnabasy. Toerana izay tena manompo samby be io toerana io, ary manana Andriamanitra hafa mivavaka amin'izany hoe Jopitera, zany zao anisan'ny Andriamanitra ivavahany zareo tao, ary manana mpisorona mihitsy izy amin'izany Andriamanitra zany. Dia izao rehefa tonga tao Paoly sy Barnabasy dia nampianatra dia nisy lehilahy tao izay nalematra nakibondreniny nositraniny, sitrany apôstôly tamin'ny nasiny nitsangana dia tonga dia nitsangana dia nitsamikimikina gaga ny ray tanàna. Way! Tena nitsangana ve? Fantatrao zany ity olo ity tena trany akibondreniny io nalemy, tena nitsangana, tena nidina taty amintsika ny Andriamanitra ozy izy. Tena Andriamanitra tonga nofo reto olo reto ozy izy. Tena ity zany le antsoina hoe Jupitera. Dia nipetahany an'izany anarany zany izy raha hoe ny anankirena ataony hoe Jupitera, ny anankirena ataony hoe Merkiory. Dia inona no nataony? Lasa ireo naka omby dia naka voninkazo dia hoe anao fanatitra ho an'izy roa lahy zany hoe anaovana fanatitra zany, fa tena Andriamanitra reto. Zay zany ny zavatra nitranga teo. Dia izay no natonga ny Paoly
sy Barnabas ny teny hoe ora ondrina zany hoe ory zareo ahoana nanaovanareo an'izao ny dikany hoe ahoana nanaovanareo an'izao de hoe nahoana inareo no manao an'izao ino ny ty ataonareo fa to manaonao foany nareo zany ny dikany azo lazaina mihitsy zany hoe tena gaga taitra tena hoe tsy napozindry-paoly mihitsiny tsy le fahagaganao hoe faly fa tena le fahagaganao hoe tena ohatrany hoe marikoditra marikivy mihitsy hoe fa ino ny ty ataonareo manaonao foany nareo zava-dozany zavatra zay ataonareo satria lasa de davindretolo reto atao Andriamanitra ivavahana mihitsiny zany i Paoly sy Barnabas zay zany ny zavatra rehetra tondretolo reto inona ravana no lesona azo tsatsoahana avy am'izany io afanapo io ndraindray tena mahatonga ny olona anaonao foana io ravana ary ndraindray lasa ataon'ny olona ohatrany Andriamanitra kely mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra ary tena mila mitandrina am'izany tsika efa nisy tam'izany io ary tena mbola misy hatram'izao io ravana mbola misy hatram'izao io ndraindray misy mpitondra fivavahana lasa ohatrany Andriamanitra kely mihitsiny ataon'ny olona ohatrany Andriamanitra kely mihitsiny izy asa noho le fahefananana noho le zavatra vitany angambany de ankohofana tandremo so miankohoka tandremo so misy sasany tena ohatrany hoe lasa tsy mety diso-tsony mihitsy izy lasa ohatrany hoe ohatrany tsy olombelona tsony fa lasa ohatrany hoe Andriamanitra mihitsy hoe tsy mety diso-tsony io akatoavina zay rehetra lazain'io na amin'ny zavatra mifanohatra amin'ny ambarany sitrapon'Andriamanitra azy de arovana foana satria efa raisin'ny olona sasany ho tahaka ny Andriamanitra kely mihitsy ny le mpanompon'Andriamanitra tandremo ravana tsy azo atao zany tena tsy azo atao zany hitatsika eto zany tsy azo atao zany ndraindray koa misy fisainana ao amin'ny olona hoe ty olon'Andriamanitra de verina hoe tena Andriamanitra kely mihitsy ny maha olon'Andriamanitra azy tsy midika hoe Andriamanitra izy sasany rafa mandray an'ireny ndraindray manao an'izany moa efa fomba fisainana mihitsiny zany hoe manaja le mpanompon'Andriamanitra fa ndraindray tsy hain'ny olona tsony le hoe manaja fa laisina ohatrany Andriamanitra kely mihitsy le mpanompon'Andriamanitra miala any amin'ny fandrina mihitsy de amena fandrina de vonona ny akoho de alaina daholo ty rehetrarehetra ty fitotofana vola fakorohana atao any ty rehetrarehetra ty fanatitra sisany tsy atao tsy Andriamanitra io irak'Andriamanitra io fanajana no ataotsika fa tsy fiankohofana na hoe raha vo tsy mahay tsika entin'le hafanapo hoe faly mandray an'le mpanompon'Andriamanitra de ny hafarany ho ataotsika ohatrany Andriamanitra kely le olona ary rehefa misy fahagagana amseho vavaka na valim-bavaka ohatra de ndraindray ny lasa le Andriamanitra adino fa le mpanompon'Andriamanitra no indraindraina sy asandratra omena fisaorana atao tena ohatran'ireny hoe asandratra de aiza Andriamanitra le loharanony zavatra rehetrrehetra zava-dozany zany zava-dozy zany hoe lasa le mpanompon'Andriamanitra zay na vitan'le asa indray zany no asandratra zany nakeo ataon'ny retolona reteto le mpanompona i Paoly sy Barnabas indray ny tedavy nomena voninahitra fa tsy Andriamanitra arosy Paoly nahoana ianareo no manao an'izao nahoana ianareo no manao an'izao raha misy ny fiderana raha misy ny fisaorana Andriamanitra omena an'izany fa tsy izay am'izao manko efa lasa stara mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra malaza be de indraindray ara ny olona tsy hitady an'Andriamanitra tsony fa amaika azy fa hitady an'le pastera ny anantona an'le pastera am'izao fotoana zao moa ny olona eny am'izao tontolo zao eny misy andreny hoe idole ity pira malazy ty ny idolako de atao fenon'iny ny trano ny sary de iny de mitomany mihitsy ny sasany rehefa miona amin'iny de miorakoraka tsy mety mijana tena hoe asandratra sy obiana tahaka an'Andriamanitra efa nisy any zany natao amin'ny baiboly are Heroda rehefa nikabary to atozy ny olona hoe tena ty Andriamanitra zany tezitra Andriamanitra vokatra zay de inona maty lany kakany Heroda satria ataon'ny olona ohatrany hoe tena mahay mikabary be ary rehefa misy ane zany na hatrany Madagasikara rehefa misy an'izany rehefa misy an'ireny olona manao an'ireny tolona sy an'ireny de nataon'ny olona hoe ity no mesianay ity no mesianay asandratra any Afrika misy mpitondra fivavahana rehefa mandeha izy miondrika daholo ny olona rehetra miankohaka daholo mandady daholo hitantsika any amin'ny tambazotra tserasireny angamba zany video zany lasa atao ohatry ny Andriamanitra kely mihitsy ary tena mila mitandriny tsika ry avana ao anatin'izany tsy Andriamanitra io ary tsy atao ohatry ny Andriamanitra kely fa najana zay tokony ho ajaina fa tsy ankohofana tsy ankatoavina mihoatra no Andriamanitra tsy apetraka amin'ny toeran'Andriamanitra velively mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra
fa apetrao amin'ny toerana mahaolombelona azy izy fa zany ny fahadisoana miopapana zay nataonyretolona reto a tamin'ny Paoly ary tena mila tandremantsika izany. Inona ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao, manao izany ve ianao? Mitaonanao ary havana amin'ity an'io ty mba handinika sao dia misy olona tena ohatra indraindraina be tahaka n'inona, indraindraina mihoatra noho ny fanindraindrana an'Andriamanitra mihitsy aza angambany. Tsy mety angatao ny fanahy masina nometsika esprit de discernement ahafahantsika manavaka tsara ny atao hoe fanajana sy ny fanindraindrana fa arava tsy mitandra isika lasa ataontsika ohatry ny Andriamanitra kely ny mpanompon'Andriamanitra ary tena zava-doza tsy azo atao mihitsy zany. Hitantsika eto ny famarinana faharoa hitantsika tokoa nefa dia zao hoe olona tahaka anareo ihany zahay hoy Paoly sy Barnabas tamin'ny olona tany Listra. Olona tahaka anareo ihany zahay hoy Paoly sy Barnabas tamin'ny olona tany Listra. Hitantsika ndray zany amin'ny tapany faharoa tamin'ilay 9:20 teo. Olona tahaka anareo ihany zahay ozy izy. Olona tahaka anareo ihany ane zahay. Ny dikan'le hoe olona tahaka anareo ihany zahay dia zao tsy Andriamanitra zahay. Nataony mazava tsara mihitsy tsy Andriamanitra zay, tsy hoe ambony noho ianareo satria nahavita n'iny fahagagana iny. Io ane ravana zavatra azon'ny Paoly miprofitena ane io zavatra nataon'le olona io. Ianao asandratra ho Andriamanitra kely zany ve anaovana fanatitra sy ny rehetrarehetra, inona moa tsy azonao amin'izany rehefa takinao? Fa tsy anao an'izany mihitsy zay izy. Olona takanao tsy Andriamanitra zay, tsy olona ambony noho ianareo zay, zany ny dikany. Manana fahalemena tahaka anareo ihany zay, tsy anjely. Didiny pahalemena, olona mety maty, olona malemy, tsy tonga lafatra fa olona mitovy aminareo ihany zay. Mety ho lavo, mety ho maty, zay. Fitaovana fotsiny fa Andriamanitra zany nomena dera, Andriamanitra nomena raza. Zany ny fanetretena ananan'ny apôstôly zany rehefa nitory izy. Olona tahaka anareo ihany zay. Mametraka ny tena no manam-pitoviana amin'ireo olona reo fa tsy hoe olona ambony be na olona tahaka n'inona par rapport amin'ireo olona reo. Inona ny lesona zay azontsika tsoahana avy amin'izany ramana. Aza mevitra ny tena nao zavatra tandremo fa mety ho fandrika ny ravana ny fahombiazana. Tena mety ho fandrika ny fahombiazana. Tadio fa ndraindrayntsika zao mieritreritra. Zany zao anisan'ny fahadisoana iraisin'ny olona mihitsy hoe ny mpiandry, ny pastera, ny dekona ohatra ny heverina tahaka ny anjely latsaka fefana mihitsy dia tsy misy fahatana, tsy misy fahadisoana, tsy misy anaka raha sendra misy teny mibilisatra na misy ohatrany dia ohatra fa ahoana kosa tsy eken'ny olona mihitsy fa heverina tahaka ny hoe Andriamanitra latsaka fefana mihitsy zany atao hoe pastera zany ka tsy zakan'ny olona mihitsy ny mahita hoe ay ve tena mitovy aminay ihany reto pastera reto rehefa tena miaraka amin'izy reto zany mihitsy olona tahaka anao ihany zahay ry havana. Olona tahaka anao ihany miara-miady amin'ny fahotana, miara-miady amin'ny fahalemena, manana zay mety fotoana mety ho tezitra, misy fotoana mety ho faly, misy fotoana mety malahelo, manam-pahalemena ihany koa. Fa tsy olona ambony na hoe olona heverinao tahaka ny hoe Andriamanitra kely. Tamin'ny andro fantsipy vavahana tamin'ny androndry Lotera, anisan'ny foto-kevitra tena ny voizin'ny Lotera tamin'izany fotoana izany ny resaka hoe fanjakam-pisorona. Ny dikan'izany dia zao ny olona rehetrarehetra zay dia mpisorona daholo, olom-boaositra daholo, olom-boafidin'Andriamanitra daholo. Tsy hoe ny pastera ihany na teo olom-boaositra, tsy aoka dia tsorona mazava zany. Fa ny kristianina rehetra dia mpisoron'Andriamanitra daholo, zany hoe olom-boaositra daholo. Ka tsy izy hoe ity satria pastera izy dia lasa hoe masina kokoa na olom-boaositra. Ny fonction na ny andraikitra zay raisin'ny olona dia tsy manavaka azy mihitsy na manambony azy eo anatrehan'ny hafa fa olona mitovy. Samy mpanompon'Andriamanitra daholo fa ampiasain'Andriamanitra amin'ny fomba samy hafa fotsiny. Ary zany no nitoerany satria tamin'izany fotoana izany misy hoe reto zao ny andraikiny dia lasa ohatrany hoe masina kokoa dia ambony kokoa dia misy grady kokoa. Tsy mitovy daholo. Mitovy daholo. Fa ny andraikitra fotsiny samy hafa, samy mpisoron'Andriamanitra daholo. Tsy misy tsony zany ity mpisorona be dia ity zao fa mpisorona daholo dia samy olom-boaositra daholo. Ka tsy mety ny aza mikitikitika zay voasitr'Andriamanitra, tsy ny pastera ny ambara amin'izany fa ny kristianitra aza kitikitihana daholo fa samy olom-boasitr'Andriamanitra daholo. Ary tena mila apetraka ane zany olona tahaka anao ihany ny mpanompon'Andriamanitra ry havana. Raha manana talenta ianao na manana fanomezam-pahasoavana manokana ianao, asa dino fa tsy mahatonga anao ambony noho ny hafa zany. Zany ny problema ny olona tao Korinto
mieritreritra hoe zany ambony ny na famizapasavaka tsara be ny na tena le manasitrana ny any tena tadiavin'ny olona ny na ndray le tena maminany ny na le tena ilain'ny olona amin'ny fiainana andavanandro de mieritreritra izy any ambony izy any ambany ohatra ny vatana anankiray ozy izy io tsisy ambony tsisy ambany fa vatana samy manany fonction any fotsiny ohatra zany ane tsika io e ary rehefa tsy mahay mandray an'izay le mpanompon'andriamanitra hoe mitovy amin'ny olona manam-pitoviana amin'ireo olo roa ihany a de mety any ambony tena sika am'izay fotoana zay de hevitra ny tena tsika ho zavatra de rehefa tsara ny tamin'ny androndro Petera nanasitrany zany Petera zany fa rehefa nanasitrany izy tozy ny olona hoe variana dolo ny olona mibanjina azy nijery azy tozy ny hoe fa manino nareo mijery anay ohatro ka everinareo fa zay ny zavatra no Jesosy Kristy ozy no nampitsangana ny lehilahy malemy io zay hitanareo anatrehanareo ankehitra ino fitaovana ihany indray mandeha ary avana nanatrika conférence lehibe de nitehaka daholo ny olona fa tena tsara ny fampianarana zay nentin'ilay mpitory de nitehaka de misy andrele mitsangana mihitsy manao ovation de ozy izy hoe azafady aloha izy stop ajalony aloha nitehaka ataonareo aza fangaronareo mihitsy ozy izy ny pompy sy ny loharano ny pompy ozy izy de tsinitsinina rehefa tsy misy rano fa ny loharano ny avin'ny rano ny zava-dehibe le rano ny zava-dehibe indrindra ozy izy ka so de afangaronareo fa zany ozy izy ka pompy fitaovana fotsiny fa ny loharano de Andriamanitra ka Andriamanitra anao ka omena izany tehaka sy fidiarana rehetrarehetra zany fa tsy ny tenako ary tena mariny zany dravana tena mila mpanompon'Andriamanitra manetry tena tahaka an'izany sika tsy mieritreritra ny tena no zavatra ka miafarany anao ny tena no Andriamanitra kely mihitsy fa naiky hoe olona tahaka anareo ihany zay ny fantany mipetraka amiko sy aminao ary de iso isan'izay mpanompon'Andriamanitra manana izany fanetretena izany ve ianao mitaona anao ary avana amin'ity an'io tia ametraka ny tenanao mihitsy mitovy amin'iretoolona rehetrarehetrareto ihany ninona ndraikitra ato anatin'ny fiangonana mitovy amin'ireo ihany ary tsy misy hafa eo anatrehan'Andriamanitra samy mila mpamonjy sika na mpitandrina io na katekista io na dekona io na olona mpamafatrano amin'ny fiangonana io na olona any amponjy io mitovy ihany samy mila ny Jesosy vonjena isika ka tsy misy hafa fa iray ihany de angatao ny fanahy masina iasa manakera ao anatytsika mba hanala zay avinavina sy fiheveran-tena ho zavatra zay ka ametra aizantsika mametraka ny tenantsika ho manam-pitoviana amin'ny hafa any famarinana farany zay hitantsika de zao hoe ny tantsonay de nialanareo amin'ny zava-pona ary anatona an'Andriamanitra pahary hoy Paoly sy Barnabasy tamin'ny olona tao Listra ny tantsonay de nialanareo amin'ny zava-pona ary anatona an'Andriamanitra pahary hoy Paoly sy Barnabasy tamin'ny olona tao Listra hitantsika zany amin'ny tapany farany amin'ilay 9:12 teo raha ondrina ahoana nanaovanareo izao olona tahaka anareo ihany zay ary mitory ny filazany tsara aminareo mba hialanareo amin'ilay izao am'izao zava-pona izao anantona an'Andriamanitra velona zay nanao lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba nyzay rehetra ao aminy zany hoe eto zany ravana de hitantsika fa manazava tsara Paoly hoe ny tanjonay any ozy izy ny tanjonay de tsy hoe ahazo voninahitra na ahazo terina ho ataonareo asaratra olo-masina kely sy Andriamanitra kely tahaka an'izao tsy zany ny tanjonay fa ny tanjonay de izao no mahatonga an'io asa nataona io sy ny fitoriana zay nataona itaty de ny mba ao amin'ny baiboly ravana rehefa mahita an'io tena hoe mba io sika de tanjona ny dikan'izany mba hialanao anareo amin'ny zava-pona zao izy le zava-pona zao io de le fanompoatsampy zay iainandreo olona reo finonom-pona fanompon'Andriamanitra tsy izy ny mba hialanareo amin'io aizina io no tanjonay hoy Paoly sy Barnabasy ka tonga anareo anompo an'Andriamanitra velona de le Andriamanitra zay nahariny lanitra sy ny tany sy ndranomasina zay rehetra eo aminy zany ny tanjonay ozy izy zany hoe tsy manana tanjona akoatran'izany zay tsy ny ho anay fa ny ho an'Andriamanitra ny ahatonga anareo hiala amin'ny aizina ka hoany amin'ny fahazavana izany ny tanjonay ka tsy mety zao zavatra ataonareo zao raha zay zany no azo ilazahana azy zay zany ny tanjon'ny Paoly sy Barnabas inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany ravana tsy mpitory mitady vola sy laza fa mpitory mitady fanahy ho vonjena izany no ilain'ny tompo amin'izao andro ankehitriny zao ravana tena manao zava-dehibe ny fikatsahana hoe ahoana ny alan'reto olo reto amin'ny aizina ho amin'ny fahazavana indraindray ny zavatra mampalelo amin'izao fotoana lasa manao pastera daholo ny olona fa manino any misy volaka mahazo vola be mihitsy ndrapa manao pastera lasa mitonona ho pastera daholo ny olona amin'izao fotoana zao fitadiava-karena sy vola ve sa tena etaeta monjy fanahin'olona ho an'Andriamanitra ny ao ambadika anjarantsika ny mandinika fary Paoly de manazavatsara ny anay tena ny ahatonga anareo hiala amin'izao zavatra zao ny ahatonga ny olona hiala amin'ny fanompoatsampy
ny ahatonga ny olona nompo an'andriamanitra velona izay mpahary sy mpamody, zany ny tena imasoana. Ara-panompon'andriamanitra ianao a, zany ndravana ny tena tokony imasoantsika. Fa tsy ny ahatonga anao alaza be na ahatonga anao toy izao, na ahatonga anao lasambony. Indraindray manko zany ny lasa tanjon'ny olona ao anatin'ny fiangonana ka mahatonga ny ady seza, satria miady seza hoe ho lasa ambony de lasa ho indraindraina de atao an'izao de azo vola de azo influence de azo fahefana zao. Tena ady fahefana sy ady seza. Inona ny tena misy fahavononana sy faniriana ve tena hoe iazakazaka hoe ny anay mitanjona de ny anala ny olona mifanompoatsampy, ny anala ny olona am'izao faratsiana sy aizina zao hoe ka hatonga ny olona teny hitady an'Andriamanitra marina. Ary indraindray aza mampalahelo, misy mpitory sasany vao mahita olona be de be de faly ery izy. Inona ny mahafaly azy? Betsaka ho ny rakitra hiditra rehefa avy eo. Any amin'le rakitra ny mahamaky azy vao mahita ny betsaka le olona, fa tsy mieritreritra aminy hoe ahoana Andriamanitra ny anararotako nyreto olona be de be reto, hitoriko ny famonjenao, analana nyreto olona reto amin'ny aizina, handehananao any amin'ny fahazavana mahagaga. Fampieritreretanao atsika zany ry havana, fampieritreretanao atsika zany. Jesosy rehefa tonga de ty ambony tany tsy nanangona rena izy, tsy nanana lova be izy, tsy nanana zavatra be de be izy fa nanala ny olona tamin'ny zavapoana. Zany natonga anazy nandrava sarotiny izy, ndravany daholo ny tao amin'ny tempolo ny zavatra rehetrarehetra zay natsanga ny olona to. Vavaka nale aty fa tsy fitadiavam-bola ozy, tsy fitadiavam-bola fanaovana bizina ny fiangonana fa fivavahana, de ndravany zany. Ary zany tena tokony andiniana tena am'izao fotoana kehitriny zao, fa tadiavin'ny olona anaovana bizina ny fiangonana tadiavin'ny olona anaovana zany, tsy le taona ny olona hiala amin'ny faharatsiana ho amin'ny fahamasinana, fa lasa ny zavatra hafa no zavatra imasoana am'izao fotoana zao. Ka mila hitandremantsika zany, fa zany no ambaran'ry Paoly eto ary zany no tokony iainan'ny fiangonana ankehitriny. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao, mba fantatrao ve fa ny zava-dehibe indrindra ny antson'Andriamanitra anao amin'ny oandraikitra samy hafa io, tsy toeram-boninahitra io ravana, fa toeram-panompono. Ninona toerana ny antson'ny tompo anao ny ahatonga anao hitaona ny olona ho vonjena ho any an-danitra. Zany ny tena tokony hamaika, fa tsy hitady zavatra hafa. Mitaona antsika ravana amin'ny teny mbola tsy tara, mbola afaka miova foana tsika, manova objectif, manova tanjona. Tsy manao tanjona ao amin'ity zavatra ity ho am'izao tsony, tsy hitady voninahitra sana ty, fa tena zay ahatonga ny olona ho vonjena, zay ahatonga malagasy ho voavonjy. Zay ny tanjoko manomboka zao, ny alan'ny olona amin'ny fanompoatsampy, ny alan'ny olona amin'ny faharatsiana, ny ahatonga azy hanompo an'Andriamanitra velona. Zay ary tsy vitatsika zany raha tsy miankina amin'ny tompo sika, raha tsy ny fanahan'Andriamanitra ny tena mampiteny antsika. Fa raha vao tsy ao ny fanahan'Andriamanitra de ny nofo ny mampiteny de le voninahitra sy le fitiavam-bola sy le fitiavatiava kely sy ny azo zao, zay no lasa manjaka sy ao ambadika le izy. Raha fitinina zany zay rehetra voalaza teo de zao hitantsika teo fa voalohany ahoana nanaovanareo izao hoy Paoly sy Barnabasy tamin'ny olona tao Listra izay nikasanao soronao azy. Tandremo hoe zava-doza ry havana ity hoe manindraindra olona ho lasa ohatry ny Andriamanitra kely ity, tsy azo atao zany, tsy azo atao zany. Fanajana no ataontsika fa tsy manindraindra olona ho lasa tahaka ny Andriamanitra kely zany tsika. Ary ny faharoa, olona tahaka anareo ihany zay ho Paoly sy Barnabasy tamin'ny olona tany Listra, tsy misy hafa fa mitovy aminao ihany ny mpanompon'Andriamanitra na mpiandriny inona izy, mitovy ihany. Tandany hoe miara-miaina aminy ianao hoe mandritra ny ray volana de hitanao fa olona mitovy aminao ihany io, olona mitovy aminao ihany io. Ka aza heverina ho tahaka ny Andriamanitra kely, ary aza mameritra ny tenanao koa ho ambonina ho mihoatra noho ny hafa, fa hevery fa olona mitovy amin'ny olona rehetra ihany ianao. Ary ny farany de izao hoe ny tanjonay de ny hialanareo amin'ny zavapoana ary natonanareo an'Andriamanitra pahary, hoy Paoly sy Barnabasy tamin'ny olona tao Listra. Izany eny ravana ny ho tanjo ny mpanompon'Andriamanitra maro, tsy hitady vola na hitady voninahitra na hitady laza, fa tena hoe hitaona fanahin'olona ho an'Andriamanitra, mba ho maro aneny mpitory filazantsara ho tahaka izany. Ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra. Amen.